Nisokatra omaly ny Zakabe izay tanterahany fikambanan'ny mpikabary eto Madagasikara na ny Filipima. Zakabe andian'ny fahatelo izy ity ary tetsy amin'ny valontantanimena no nanokafana izany mpandray anjara maro ny tazana tao anatin'ity. Amboim-piainan'ireo mpikambana ao amin'ny fikambanan'ny mpikabary eto Madagasikara na ny Filipima ny tetsy amin'ny valontanimena omaly. Fotoana nanokafan'izy ireo ny Zakabe fahatelo ny fikambanana izay fanao isaky ny 4 taona. Anamarika ny Zakabe izay hatra 9 andro ary ny fanovana ny satafototra amin'ny Filipima mba hanaraka ny toetrandro. Ankoatr'izay ny fifidianana izay Front National ka hitantana indray ny fikambanana ao anatin'ny 4 taona manaraka. Toy izao Ambarandrimatoa Ranjato Arlala filohan'ny komity mpikarakarany Zakabe izao ny fandaharam-potoana mandritra ireo 9 andro anatanterahana ny feonambe ireo. Raha ny fandaharam-potoana amin'ny ankapobeny moa dia manomboka izy anio misy ny fiveran-drano manomboka hariva mitohy rabitsy talata ary hatramin'ny alarobia ary dia ny alarobia hariva dia misy ny fifidianana ny mpamotsaina ny komety foibe mitohy amin'ny fifidianana ny folo foibe zany ny alakamisy ary dia mitohy amin'ny fifidianana foparitany Antananarivo amin'ny zoma manomboka ny alakamisy mitohy ny zoma 20 jolay dia ny fanatanterahana ny atrikasa ny fampianarana kabary atrikasa pirenena izay fanao isan-taona ihany koa ary andraisan'ny mpampianatra kabary amin'ny faritra samihafa eto Anosy any ivelany Anosy anjara amin'izany ho fanatsarana izany fampianarana kabary izany ary ny famaranana moa dia eo Antsahamanitra amin'ny sabotsy maraina ho avy izao 20 jolay manomboka amin'ny 7 ora sy sasany anaovana tatitra ny fiaikevitra anaovana ny fiainana ny filofobe sy ny filo faritany Filipima-Antananarivo izao voafidy ary anaovana ihany koa famoahana mpianatra ny andeha raha-tototsaonatsaoka eto Antananarivo sy ireo mpianatra avy any faritany hafa izay maniry hanao izany. Eo amin'ny 500 eo moa tonga nanatrika ity Zakabe ity hatreto avy any amin'ny faritra fito Filipima eto an-toerana izy ireo raha tsy laza fa tsy avy any Antsiranana sy Toliary ary indrindra ihany koa ireo avy any ampitan-dranomasina toy ny any Frantsa sy ny any Suisse. Mifanindan-dalina amin'izao Zakabe izao ihany koa ny fanamaranana ny fankalazana ny 15 taona ny Filipima nisongadina tamin'izany ny fankalazana izany ny fitsidiana nitondrana ny fanilo tany amin'ireo mpikambana manerana ny nosy sy any ivelany ka nahavitana alaviran-dalana 903 kilometatra.